Aty Jerosalema sika. Ity tantara ity dia mitranga 4 taona lasa izay, fa mety mitranga amin'izao fotoana izao koa amiko sy aminao. Ny tantara nanomezan'i Jesosy ny ainy hamonjen'ny olona rehetra, ary ahoana ny nidiny tamin'ny fahafatesana. Tantarana zava-mitranga ny misterin'ny fitiavan'i Kristy. Hoy Jesosy, mangetaheta aho. Tsy nanomerano azy anefa ny miaramila fa nomen'izy ireo sponge feno vinaigitra tamin'ny lefony izy. Vita. Hoy Jesosy. Nanondroka ny lohany tamin'ny sento farany izy, ary nanolotra ny fanahiny tamin'Andriamanitra. Avy hatrany dia rakotry ny aizina ny tany. Nampidiny ny mpianatra teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy, ka nofonosany lamba ny vatany. Nivembena teo anoloan'ny fatin'ny zanany Maria, renin'i Jesosy. Kivy tanteraka Maria Magdalena sy Jaona. Nentin'izy ireo tamin'ny fasana tao amin'ny zaridaina tsy lavitry ny Golgota ny fatin'i Jesosy. Nisy vato boribory lehibe nakodio solon'ny varavaram-pasana. Nanomboka ny fisaonana. Ny andro voalohany amin'ny herinandro raha mbola maizina iny dia nakany amin'ny fasana Maria Magdalena, ary nahita ny varavarana misokatra. Niazakazaka izy ilaza izany tamin'ny mpianatra. Nisy nangalatra ny tompo hoy izy. Niazakazaka Petera sy Jaona ary nahita fa foana ny fasana. Tsaroan'izy ireo ny tenin'i Jesosy nilaza fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty izy. Foana ny fasana. Nahita izy ireo sady nino, ary niverina feno fifaliana. Janona teo akaiky ny fasana Maria Magdalena sady nitomany izy. Niondroka nijery tao am-pasana izy, ary nahita anjely fotsy anankiroa mipetraka eo amin'ny toerana nametrahana ny vata mangatsiakan'i Jesosy. Nahoana ianao mitomany? Hoy ireo anjely. Taitry Maria Magdalena. Nisy nangalatra ny tompoko hoy izy. Zara raha navita nilaza izany teny izany izy fa nahita lehilahy iray teo akaikiny nanontany azy hoe, nahoana ianao mitomany? Iza no tadiavinao? Nihaino ilay lehilahy izy, ary nihevitra fa miresaka eo anoloana mpamboly iray. Hoy izy, raha nakazy ianao dia lazao aho hoe aiza no nametrahanao azy. Maria, hoy ilay lehilahy. Nahiratra amin'ny mason'i Maria Magdalena. Fantany feon'i Jesosy ka taitra aok'izany izy. Raby, Tompo, nanantona hikasika an'i Jesosy Maria Magdalena saingy nampitandrina azy Jesosy hoe, aza mikasika aho, fa mbola tsy niakatra tany amin'ny ray aho. Naniraka amin'ny Maria Magdalena Jesosy mba hilaza amin'ny mpianany fa efa nandresy ny fahafatesana izy ka velona. Hiakatra ao any amin'ny raiko sady rainareo aho dia Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ity tantara ity dia milaza fa mpandova koa isika. Nitaridalana antsika rehefa tojo fahasahiranana sy fitsapana isika. Misy zava-dehibe noho ny fanaintainana, lehibe noho ny aretina, dia ny feon'ny fitiavana izay manome aina. Ianareo no vavolombelona hoy Jesosy. Voasoratra fa hijaly sy hitsangana maty Kristy, ary izay mino azy na dia ho maty aza dia ho velona mandrakizay.